Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fara-miarabantsika rehafako tratra ity alarobia fa 13 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio 7:20. Matio 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7:20. Matio 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20 fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny alina sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izahan'ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohorontany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nakeo ka nanakodiny ny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny elatra ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala ary mpiampina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatra fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avika jereo fa taonandren'ny tompo. Ary mandeha hanafaingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialoha anareo any Galilea izy ary any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra dia nizakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe finaritra. Ary izy ireo nanatona dia niazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandehana ka asaovy makany Galilea ny rahalahyko fa any nahitany aho. Ary noho nandeha izy ireo indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny olona dia niala nevitra ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe lazao hoe ny mpianany ny tonga alina nangalatra azy raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza any amin'ny governorora izay dia hampanaiky azy ka hanao izay tsy hampanino anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao arak'izay nomeny azy. Ary izany teny izany dia nahelin'i Jesosy mandraka androany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nazain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany niana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny 7:20 no entina mampahery antsika ry havako ary noho nahita an Jesosy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahana. Ary noho nahita an Jesosy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahana. Rehafako ity perikopa ity moa izay mitantara ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ilay ireo anjely na ilay anjely izay niseho tamin'izy mirahavavy tamin'ny Maria Magdalena sy Maria anankiray, Maria ren'i Jakoba moa io, raha ohatra ka jerena amin'ny filazantsara sinoptika hafa. Dia rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naneho ny voninahiny Andriamanitra. Manahira antsika ity andininy vitsivitsy izay eto am-piantarantsika ity, indrisy andininy 7:20 no hoe rehefa nahitan'i Jesosy ny mpianatra dia niankohoka fa ny sasany nianahana. Jesosy izay nahatonga ny mpianatra hiankohoka ny fahitana azy. Tsy dia matetika loatra akory amin'izay mety ho fifaneraseran'i Jesosy tamin'ny mpianatra ny hoe niankohoka ny mpianatra isaky ny nahitan'i Jesosy, fa amin'ity Mateo 7:20 ity kosa Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia niankohoka ny mpianatra. Satria hitan'ny mpianatra ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'i Jesosy. Eo no miharihary ma Andriamanitra
an Jesoa. Jesoa moa fantatsika mizantaran'ny filazantsara sinoptika na ny filazantsara manontolo mihitsy fa mifaningotra ny maha olombelona feno azy, maha-Andriamanitra feno azy. Ary eto amin'ny toko 8 ty dia asehony Matthieu mazava tsara fa Andriamanitra Jesoa. Ny fisian'ny anjely, ny fisokafan'ny fasana, ary dia ny fandresen'ny fahafatesana dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra, maneho ny maha Andriamanitra an Jesoa. Fa melony ny ilisantsika ny Siprily ny 7:70 de misy lafin-javatra vitsivitsy zay manaitra. Manaitra voalohany de ny hoe inona moa zany no nahatonga ny mpianatra na marina koa inona nahatonga ny anjely niandry an'ireo vehivavy, niandry an'ireo mpianatra ho eny amin'ny fasana. Raha tsy teo moa ny anjely de inona no nitranga? Nitsangana tamin'ny maty Jesoa fa raha ninona ilay anjely mbola niandry teo? Niandry an'ireto vehivavy nandeha ny fo maraina andeha hikarakara ny fasany hikarakara ny fatin'i Jesoa. Inona no antony? Alefa sara an-tsaina hoe tsy teo reo anjely reo vehivavy anankiroa no teo inona no hitranga? Ny fasana mivoa tsy eo intsony ny fatin'i Jesoa, tsy eo intsony Jesoa. Inona no hitranga ho an'ireto vehivavy reto raha tsy teo ilay anjely? Mazava ho azy avy hatrany dia matahotra izy, ny ao an-tsainy de ny hoe nisy nangalatra ny fatin'ny tompo, ny ao an-tsainy de ny hoe very ny tompo, ny ao an-tsainy dia tsy hita intsony ny tompo. Tsy ao an-tsainy mihitsy ny hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Fa nisy reto anjely reto kosa izay niteny tamin'izy am'rahavavy hoe nitsangana ny tompo. Ary ireto anjely reto zany no mpitoro ny filazantsara voalohany. Ireto anjely reto zany no azo lazaina ho nitoro ny filazantsara voalohany tamin'ireto vehivavy reto. Ny tenin'ireto anjely reto zany natao hoe filazantsara voalohany indrindra. Mazava, 5 aza matahotra anareo. Fa lay Jesoa zay fanomboana tamin'ny hazo fijaliana de efa nitsangana. Avika jereo fa teo nandrin'ny tompo. Mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Zay no antsoina hoe filazantsara. Zay ny tenin'ny anjely. Zay no asain'ny tompo averintsika. Ny filazantsara zany de famerenana ireo tenin'ny anjely ireo. Na ny hoe tsy averina hoe tsy anjely loatra, fa ny hoe votoatiny antsoina hoe filazantsara de zao fampahafantarana fa velona Jesoa. Velona Jesoa ary nitsangana tamin'ny maty, nombona tamin'ny hazo fijaliana fa efa velona. Teo ny nandrin'ny tompo zany hoe misy porofo mazava ny teny hitan'ireo mpianatra reo hoe tena nisy porofo fa teo izy no nandry de efa tsy eo intsony izy zao. Lay toetra nahitan'ny mpianatra n'lay anjely dia nahitana izy mirahavavy zany mpianatra, izy mirahavavy mpianatry ny tompo foana fa tsy apôstôly akory, izy mirahavavy mpianatry ny tompo zany. Rehefa nahitan'lay anjely dia ny fijery azy toy ny tselatra, toy ny elatra, toy ny filaza azy toy ny elatra ary ny fitafiany fotsy tahaka ny oram-panala. Zany hoe ny toetra ny mpitoro ny filazantsara tahaka an'ireto anjely reto de zao milaza zay eo am'zany mpitoro ny filazantsara zany ny voninahitr'Andriamanitra. Miaraka am'zany filazantsara toriany zany ny voninahitr'Andriamanitra. Eo lay anjely zay toy ny raha miteny grika toy ny foudre, tsy hoe toy ny tselatra ihany fa toy ny hery. Zany hoe ny mpitoro ny filazantsara tahaka reto anjely reto dia isehoany voninahitr'Andriamanitra, manan-kery ary mahagaga. Ny filazan'ny Matthieu azy de ny hoe nitsahiny mihitsy lay vatom-pasana toy ny milaza hoe ny mpitoro ny filazantsara dia manan-kery tsinitsinina mihitsy am'zany hoe mpitoro ny filazantsara zay manana ny tompo zany na dia ny fahafatesana, ny herin'ny fahafatesana de zao efa resy. Tsy tokony atoloantsika hoe ireo anjely ireo no mpitoro ny filazantsara voalohany ka nahatonga an'ireto vehivavy reto niankohoka ny ao tamin'i Jesoa rehefa avy eo, fa isika koa de mpitoro ny filazantsara ka dia ataon'ny tompo eo amintsika ny voninahiny.
ataon'ny tompo eo amintsika ny fahatsarany, ataon'ny tompo eo amintsika ny heriny, ary asain'ny tompo lazaitsika ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana fantsangana tamin'ny mateza. Fa ny zava-dehibe manaitra faharoa de zao, ny afatra ilay anjely de ny hoe asaivo makany Galily ny mpianatra. Fa meriberytsika mandrakariva ny hoe maninona moa no nosairan'ny tompo, nosairan'ny Jesosy ny mpianatra ho an'ny Galily. Fa maninona tsy nataony Jody? Galily mbola 4 kilometatra indray miala any Jerosalema. Mbola andeha lalana 4 kilometatra 4 andro indray ireto mpianatra reto. Paoly ianao moa de milaza hoe 500 le olona fa tsy 150 ihany ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:20. De Paoly milaza hoe 500 le olona, zany hoe be de be mihitsy le olona nanatrika an' Jesosy tao amin'ny tany Galily. Nanatitra maso fa tsy hoe 150 ihany fa 500 mahery ho Paoly no nanatrika io fotoanany eo an' Jesosy tamin'ny mpianatra io. Be de be zany ny vavolombelona nanatitra maso ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy ny onany tamin'ny tany Galily. Fa nahoana ny tany Galily? Io tsika manao hoe Galily ny toerana niantsoana ny mpianatra voalohany indrindra. Galily la identité, lay mamaritra maizy azy ny mpianatra. Zany hoe tiany Jesosy ny filazantsara dia filazantsara zay tsy manokitra ny olona amin'ilay maha izy azy, fa manova ny olona iainana fiainam-baovao ao anatiny io maha izy azy io. Io maha izy azy io no van'ny tompo ho tonga fiainam-baovao mandehana ny Galily, fiaingana vaovao indray. Galily zay toerana mahantra, toerana isian'ny fampianaran-diso isan-karazany. Galily toeran'ny fahantrana, toeran'ny zava-manahirana, any aingan'ny filazantsara. Fa rehefa tonga tany Galily izy io le 9:20 zay entina mampahiry anao, dia rehefa tonga kan Galily Jesosy dia niankohoka mpianatra. Niankohoka mpianatra ary nisy nianahana. Le teny hoe nianahana, distajo amin'ny teny grika, douter amin'ny teny frantsay. Zany hoe ny salasala. Izy mirahavavy zany ny joro-vavolombelona hoe tena efa nahita an' Jesosy zay, niankohoka tamin'izay nitsapaina mihitsy izy tena Jesosy. Fa rehefa nahita an' Jesosy kosa ireto mpianatra de izao ny apôstôly zany sy ny mpianatra hafa, hoy Paoly hoe 500 mihitsy ara, de izao nisy nianahana. Nisy nianahana zany hoe nisy ny salasala. Saingy ny mahafinaritra de izao, na de ny salasala ara reo mpianatra reo, na dia hoy ny filazan'ny Matteo azy hoe distajo zany hoe salasala mafy mihitsy, de izao niankohoka ihany izy. Proskuneo zany hoe niankohoka teo am' Jesosy ihany izy. Betsaka no ny salasala, saingy zao ny fisalasalana de tsy nanakana azy reo tsy hiankohoka teo am' Jesosy. Zany hoe reo mpianatra reo zany dia misy tamin'izy ireo namitra-panontaniana hoe Jesosy marina ve ty, ahoana tena izy ve ito, ahoana ary toa nitsangana tamin'ny maty. Nisy an'izay fisalasalana, zay doute distajo zay fisalasalana zay, saingy zao niara-ny ankohoka ihany izy. Rehefa malala ny fisalasalantsika de tsy tokony hanakana ny fiankohofantsika amin' Jesosy. Be de be ndraindray amin'ny finoana, misy fanontaniana maro ndraindray amin'ny finoana, tsy voavalitsika mihitsy. Misy lafin-javatra betsaka mety ho mampisalasalatsika amin'ny finoana. Misy fanontaniana maro tsy voavaly. Misy olana ara teolojika, misy olana be de be ndraindray metrahantsika fanontaniana hoe ahoana marina moa Jesosy ny dikan'izao, inona ny zavatra ohatr'izao. Ary ndraindray mety hisalasala mihitsy isika amin'ny lafin'ny finoana. Fa izao aza atao manakana ny fiankohofanao am' Jesosy zany. Aza atao manakana ny fanoloran-tenanao am' Jesosy zany. Betsaka ny zavatra tsy voavaly na amin'ny lafiny ara-pinoana aza, be de be mety mitranga ange zany. Fa zao aza atao manakana ny finoanao sy ny fanekenao an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Jesosy reto mpianatra eto zany zao tsy niandro hoe ho feno, ndraindray mantsika mieritreritra hoe misy zany tena resy lahatra. Fa misy mbola nametra-panontaniana hoe ahoana marina moa Jesosy marina ve ty sy ny sisa. Fa izao hoy Matteo hoe niankohoka avokoa izy rehetrareo na teo ara ny fisalasalana. Rehefa malala ndraindray isika araka ny volaza teo na amin'ny fanoloran-tena aza,
ndraindray misy zavatra mampisalasala za ve tompo anao an'ity adidy ty anao an'ity andraikitry ty to tsy ho vitako ty to tsy ho tratrako ty to tsy ho efako ty za to manapetra za to tsy salama za to tsy de mahay loatra za to be de be ny mety ataotsika ao anatin'ny fisalasalana fa izao aza manaiky vao azon'ny fisalasalana fa miankova mandrakariva ao am' Jesosy zany hoe minoa an' Jesosy ataovy ihany zay asain'ny tompo ataonao ataovy ao aza miandro hoe ino tanteraka aza miandro eo feno zany Paoly manazava an'io amin'ny Filipianina hoy Paoly manao hoe miasa mitahotra sy ny ovitra zany hoe ndraindray mety eo anatin'ny tahotra isika de mety tsy afaka manao zavatra fa izao na de ao anatin'ny tahotra sy ny fisalasalana azy momba ny finoana momba ny endrika ena tanterahana lay asa de izao ny pasika de mampianatra anao manao hoe ny zava-dehibe de ny fiankofanao ny fanekenao an' Jesosy tompo sy mpamonjy fa rehefa miankohoka amin'ny tompo anao rehefa mandray amin'ny tompo anao rehefa miankina amin'ny tompo anao rehefa mitodika amin'ny tompo anao de zao fonao azy ny fisalasalana fa raha avy amin'ny fisalasalana no mandeha meloha ka tazon'ny fisalasalana fa tsy ankohoka de zao tsy vita zay tokony atao rehetra reafako hoy Matthieu eto amin'ny andiny fa 7:20 ary noho ny nahitan' Jesosy izy dia niankohoka fa ny sasan'ny anahany zany hoe eo anatin'ny fiainantsika davanandro de ny tompo eo mandrakariva ny tompo no manatona atsika ny tompo manakaiky atsika ny tompo miseho amintsika fa ndraindray tsy fantatsika ndraindray tsy azotsika sary an-tsaina mihitsy hoe asan'Andriamanitra ve ty ino ty zava-mahagaga eo amin'ny fiainako ty ino ty zavatra ataon'Andriamanitra eo misy zavatra be dehibe zay tsy takatra n'izay zay matokony Isaia mpaminany ny teny Andriamanitra manao hoe ny fihevitro i Jehova tsy fihevitrareo ny fisainako tsy fisainanareo zany hoe ny momba tsy voatery ho takatrareo ny planinako tsy voatery ho takatrareo ny lalako tsy voatery ho takatrareo tsy voatery ho lalanareo ny fomba fiasako tsy voatery ho azo anareo Andriamanitra fa izao ekeo miankofo ao amin'Andriamanitra zany hoe miderahan'Andriamanitra zava-dehibe lay fiderahan'Andriamanitra ny pasika dia mariky ny fandresena ny tompon'ny fahafatesana rehefa niona tamin'ny mpianatra Jesosy amin'ny 9:9 de hoy Jesosy finaritra lay matao teny hoe finaritra dia milaza amin'ny jauna de hoe fiadanana ny tenenin' Jesosy fa ilay teny zay nampiasain'ny tompo hoe finaritra dia kairete hoy ny teny grika kairete finaritra tsy tena hoe finaritra loatra no mahadika azy fa finareta ianareo finareta maharitra zany hoe tsy hoe mahitahita fotsiny nareo de finaritra vetivety fa hoe finaritra zany hoe mifalia mihitsy mifalianareo ankehitriny mifalianareo zao ary le fifaliana tsy tena fifaliana eo amin'ny hita soritra eny amin'ny tare fifaliana hita soritra eo amin'ny fiainana fifaliana zay manjary fahasambarana manjary fiadanana le teny hoe kairete de milaza hoe tsy hoe manahoana tompoky any na hoe ndraindray dikany teny amin'ny teny frantsay hoe salut zao amin'ndraindray andikana azy fa tsy de salut loatra fa tena milaza fahasalamana ao anaty mihitsy milaza fahasitranana fifaliana teraky ny fahasitranana fifaliana teraky ny fialan'ny ny tebiteby sy ny tahotra zay mbola tsy takatry le mpianatra ihany zany fa mbola salasala ihany izy afaka malala Jesosy velona pasika nandresy ny fahafatesana mitondra fifaliana ho atsika fifaliana anaty fifaliana ivelany ary fifaliana toy ny fifaliany ny anjely mihitsy ary izay nanambara tamindreo vehivavy hoe efa nitsangana ny tompo afaka malala pino isika ny iavahantsika amin'ny zanaka zao tontolo zao tsy de ny lafiny materielina loatra fa ny iavahantsika amin'ny zanaka n'izao tontolo zao de zao ny fifaliantsika ny fananatsika an' Jesosy itsika zay mahana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro tsy tahaka ny fifaliana zao tontolo zao de fifaliana mandalo fa fifaliana maharitra
fifaliana ao anatin'ny fisalasalana, fifaliana ao anatiny ataontsika hoe mety ho sorotra retina mihitsy ary, fifaliana ao anatiny mety ho zavatsarotra mihitsy ary. Zay le hoe le andina fito ambin'ny folo hoe nianahana, zany hoe na de teo ara ny fisalasalana de mbola faly ihany, zany hoe faly nanana an'Andriamanitra. Afaka malala engane na inona zavatra mety fisalasalanao ny amin'ny finoana, na mety fisalasalanao mihitsy koa zany amin'ny fiangonana. Hoe ahoana moa zany fiangonana zany, na mety ho fisalasalana koa amin'ny herinao, ho vitako ve zany sa tsy vitako, de izao aza misalasala, miankohoka, midery sy misaotra an'Andriamanitra. Fa rehefa miankohoka eo amin'ny Jesosy anao, mazava ny zavatra rehetra, fantatrao ny zavatra rehetra ary fifaliana ao anao ny zavatra rehetra. Fa raha vao variana mijery ny endrika ivelany de izao ka tsy miankohoka de izao manjary tsy tanteraka le fifaliana, manjary diso anjara fifaliana. Fa izao velona Jesosy de mifalia, velona Jesosy manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Na inona setranao ankehitriny, na inona zava-misy eo aminao ankehitriny, na inona lafin-javatra mety ho tsy azonao am'izay manodidina anao, na inona mety ho lafin-javatra mampisalasalana ny fahakalany io, na tsy azonao ara ny zavatra de izao ny zava-dehibe de izao mifalia fa velona Jesosy, mifalia fa tianao Andriamanitra, mifalia fa tsy voazo anao ampasanao tsony izy, ho anao velona ho anao izy de manomeza voninahitra. Inona ny hoe manome voninahitra? Teny tsotra, misaotra Jesosy noho ny famelan-keloka, misaotra fa velona ho ay ianao, misaotra Jesosy fa velona atao anatiko ianao. Ivavakisika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fahavelomanao zay manjary fahavelomanay. Misaotra fa nanonona fifaliana ho anay ianao. Misaotra fa mitarika anay ianao hanome voninahitra ny anaranao masina, hidery anao iankohoka amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Misaotra Tompo fa tsy averinao voazo ny fisalasalana zahay, fa ianao mihitsy nanatona anay ary nanapirofo tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo kristianina 2000 taona lasa zay fa velona ianao. Ary mitoy ny fitokinan'ny filazantsara zahay ampanirahanao anay ankehitriny, ampanaovinao anay ankehitriny, taominao hataonay ankehitriny. Jesosy tahito ito tontolo andronay ity, ho tontolo andro ahitanay fifaliana sy fiadanana, ho tontolo andro izay ahatsapanay ny fahasoavanao, ho tontolo andro izay hivelomanay amin'ny fahasoavanao. Omeo anay ny herim-po hitory ny fahatsaranao, omeo anay ny herim-po hitory fa velona ianao, velona namela heloka anay, velona eo akaikinay isan'andro. De omeo fahasalamana sy herin-tanjaka izay, fiadanam-po sy faharetana ary amin'izay ataonay amin'ity tontolo andro ity Jesosy dia ataovy rakotry ny voninahitrao, ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa velona ianao aty anatinay. Misaotra Jesosy. Amen.